Feno 5 taona katroka ny fikambanan'ny mpikabary malagasy na ny Fimpima 5 taona tsy azo lalovam-potsiny ary manana ny fandaharam-potoana izay efa narindra ity fikambanana ity araka izao voalaza ny filohan'ny Ramatoa Anitra Andriambovonjy azy izao. Sabotsy rojona 24 fankafana fomba manetriketrika ny fankalazana ny faha-5 taona ny fikambanan'ny mpikabary malagasy na ny Fimpima. Ny tapakandro maraina moa zany natao teto amin'ny Anji bypass dia fanolorana maro-voninahitry ny kanto ho an'ireo mpikambana izay nahavita be avy amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny fiarovana ny vakoka ary ny fampiroboroboana ny asa tanana izay ny sekretera jeneraly no tonga teto sy ireo talehan'ny kolotsaina. Nisy ihany koa ny fizarana mari-pakasitrahana avy amin'ny foibe ny Fimpima maneran-tany. Marihana moa fa nahatonga solotena teto avokoa ny lafy valon'Nosy ireo faritany Fimpima 7 sy ny avy any ampitan-dranomasina. Nanafana ny fotoana tamin'ity tapakandro maraina ity moa zany ny avy ao amin'ny tarika Bagasy. Taorian'izay tapakandro maraina izay dia nisy ny fitsidiana ny fampiratiana izay nataon'ireo sampana mandrantsana sy ny faritany Fimpima ihany koa. Nisongadina tamin'izany ny tantaran'ny teny malagasy izay narindra ny Andriamatoa Ranjatoery Arilala akademisianina ary teo ihany koa moa ny tantaran'ny Fimpima. Taorian'ny fampiratiana dia nisy ny seho kanto izay nataon'ny tarika Anitra Nentin-drazana sampana Fimpima ao Ambohipo ihany moa zany izy ireo. Ary nisy ihany koa moa ny fiaraha-misakafo omba korana ny arahana tamin'ny sanda mozika.